Mbola mamerina ny araba finaritra ho antsika amin'ity atoandro ity ny tenako izay anolotra ny vaovao-paritra ny televiziona malagasy miaraka amin'ny namana aina izay manao ny tenin'ny tanana. Vaovao mahakasika ny lafy ny tontolo iainana no entintsika misatatra izany. Arovana mafy amin'ny fahavalo ny tontolo iainana ny eo amin'ny tandavan'ala nankeniny zamena ao amin'ny faritra loatra mangoro. Arena sarobidy maro no tahirizina izany ala izany ka anisan'ireo miaro ny ala ny plakazy na ny vovonana iarahan'ny mpisehatra maro izay mitantana ny arena voajanahary ao amin'ny kaza. Norosoa Andriamanana sy Fenon'Andriamalala no nitatitra ny vaovao tany atoerana. Maro ny zava-maniry eto Madagasikara azo avadika ho fanafody mahasitrana. Ny olana nefa dia ny enti-manana anaovana ny fikarohana no tsy ampy. Manararaotra izany ny any ivelany ka misy kompania mpamokatra fanafody iray ohatra any Amerika efa ny taonany maro no nampiasa ny vonenina na pervenche avy aty Madagasikara. $100 isan-taona no tombony azon'ity kompania ity amin'ny fanodinany io zava-maniry io fanafody. Ankoatr'izay dia any Fransa ihany koa misy orinasa mampiasa ny masonjoan'ny Madagasikara. Afaka mampitombo ny fikarohana tsara nefa isika raha tsara fototra ny fiarovana ny tontolo iainana. Harena ho an'ny Madagasikara ny fisian'ny kazy na corridor ankeniny zamena na tandavan'ala ankeniny zamena ty amin'ny faritra loatra mangoro. Hita ato avokoa ireo karazan zava-maniry ireo sy ny zava-mananaina miaina anaty ala. Ny hazo sarobidy tena ambony indrindra moa zany dia ny vombona. Dia misy koa ireo hazo filazanjareo azy hazo ordinaire bebe eo. Dia misy koa ireo biby isan-karazany tahaka ny ailay, ny babakoto ny tena malaza indreo, ireo varika isan-karazany ireo. Ao koa ny saona, misy ny saona mena, vorona. Ny plakazy ety andanin'izay na plateforme corridor ankeniny zahamena dia miady amin'ny fahavalon'ireo harena ireo nanomboka ny taona 2004. Anjara didin'ny plakazy zany dia karazany hoe amin'ny filazana azy dia gouvernance zany. Zany hoe fiahina, fanaraha-maso ny zavatra ataony rehetrarehetra ao anatin'ny kazy. Miara-miasa mivondron'olona ny fotony ity vovonana ity mba hisy fiantraikany tsara amin'ny fari-piveloman'ny fokon'olona ny fananany arena voajanahary. Atokisana ny fitohizan'ny asan'ny vondron'olona ny fotony atao anatin'ny 10 taona manaraka. Tanjona lavitrezaka fikarakarany tetikasa amin'izao manaraka izao dia ny fanatsarana ny fanomezan-danja ara-ekonomika ireo loharan'ny voajanahary. Izany hoe ny fampanomezana tongotsony ireo vondron'olona ny fotony ireo amin'ny alalan'ny fitandrahana marara-penitra ny hazo izay misy ny fanjorinana namokatra na ny traçabilité ary ny indrindra koa ny fangalana ny certification forestière. Manana velara-tany 2 alina sy 5 hetsy hektara ity kazy ity ary ny iray am-panteliny izany dia ny commune Didy fotsiny district Ambatondrazaka. Ijanona ny atsinanana ihany sika eo amin'ny lafiny fanabeazana ao amin'ny district ny Manjakandriana. Tsara ny voka-panadinana tamin'ity taona ity raha ny fanazavana azondrareo teo anivo ny fari-piadidim-pampianarany Manjakandriana ary amin'izao fotoana izao moa dia efa manomboka sahady ihany koa ny fiomanana eo amin'ny fidiran'ny mpianatra. Ange Rakotorso sy Marety Rarimalala no mitatitra ny vaovao. Samy nahitana fiakarana ny voka-panadinana na teo amin'ny CPE na teo amin'ny BEPC taty amin'ny district ny Manjakandriana tamin'ity taona 2012 ity raha nampitaina tamin'ny taom-pianarana lasa. Ny vokatry ny baccalauréat sisa no andrasana. Nahitana fitombona tahaka izany ihany koa ny isan'ireo mpiadina tamin'ireo fanadinam-panjakana ireo. Nanao ezaka ny mpanabe satria natratra tany amin'ny 70 isan-jato ny tahapahafahana ho an'ny CPE ary 450 isan-jato ny tahapahafahana teo amin'ny BPC. Ny baka moa mbola ho avy iny izay inona fa tsy latsa-danja tamin'ny fotoana. Ny fanadinana nefa no vita fa ny fiatrenan'ny taom-pianarana ho avy kosa dia tsy mitsahatra. Ary ho avy ny kit scolaire fanampiana ny ray aman-dreny rehetra ho an'ny ankizy aty amin'ny sekolim-panjakana ny hatrany amin'ny T1 ka hatramin'ny T5 izany hoe hatrany amin'ny 7e zany dia mahazo any daholo isaorana zany ny fanjakana satria dia miezaka manampy ny ankizy rehetra amin'izany. Efa eo am-panimarana ny isan'ireo mpianatra azo kit scolaire araka izany ireo tompon'andraikitra tandrify mba hanamora ny fitsinjarana sy ny fizarana ireo kit scolaire mialohan'ny fidirana ofisialy. Fa mbola ao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra tamin'ny ankizy amin'izao fotoana izao ary araka ny efa hitantsika tamin'ny fandaran'ny televiziona malagasy dia misy ny fandarana atao hoe somanay. Anjaran'ny nalamanga amin'izao fotoana izao no mampiatrano ny somanay
ary dia isy an'izany hetsika izany atao eto Antananarivo amin'ny sabotsy ho avy izao. Efa nandalo tany amin'ny faritra Ivakinankaratra Mahatratra Ambony ary Menabe ity fampialam-boly ny ankizy atao hoe Somanay ity, ary dia anjarana Analamanga indray amin'ity herinandro ity. Io Brazana Jatovo. Hetsika fialam-boly fa indrindra fampifondronana ireo sokajy taona samihafa hatrany amin'ny ankizy, tanora ary lehibe ny hetsika festival Somanay atao eto Antananarivo amin'ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny kianja Maki. Taoriany ny tany Antsirabe, Fianaratsoa, Morondava ary Toamasina ny farany teo. Karazany 12 ny fifaninanana atao amin'io, isan'ireny ohatra ny korsa samihafa, ny lomano, mitatitra rano sy ny sisa. Ekipa valo no tafiditra mandray anjara tamin'ny atsapaka natao, ny 4 amin'ireo kosa no hiatrika ny lalao famaranana. Isan-taona no anatanterahana ity festival Somanay ity araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra aoriany eto amin'ny faritra Analamanga dia hiazo ny faritra avaratry ny nosy indray ny Somanay. Ny volana Desambra no atao ny famaranana ka eo no iaona ireo mpifaninana isam-paritra tafakatra, androbaka ny amboara efa voatokana ho amin'izany. Mandritry ny hetsika eto Andrenivohitra dia isy ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ny tarika rosy. Ho any amin'ny faritra Nalanjorofo isika ao amin'ny distrika ny Sainte Marie izay vao navita ny fanarenana ny birao fiasana ny lapan'ny tanàna na ny lameria, ary dia nahazo fiarakodia ihany koa ny Sainte Marie, fiarakodia izay hoentina manao ny fanariana ny fako. Boto Maitso, Louis Narcisse. Nasina fanatsarana ny fotodrafitrasa dia ny atranony commune urbaine eto Sainte Marie. Ray volana eo no nanaovana ny asa fanatsarana tamin'izany ka nitokanana tamin'ny alahady teo ity trano ity, miaraka tamin'ny fanolorana fiara na camion iray vaovao entina hanadiovana ny tanàna ny Sainte Marie hitaomana fako izay efa hita moa miakatrakatra ihany izany fako izany ao bazarikely eto ambony fotatra. Nambarany général Paz Didier Gérard, directeur administratif et financier ny aménagement territoire, tamin'ny fotoana nitokanana azy ity moa fa volam-panjakana madio mangarahara no nanaovana ny asa fanatsarana io sy nividianana izao camion vaovao izao. Tonga niatrika izao fitokanana izao olona maro izay nitarihiny ireo mpitondra eto Antoera, ny filohan'ny délégation manokana livitra voalohany, tao ihany koa ny membre ny congrès ny tetezamita Andriamatoa Tsivolagny Maximin izay samby nisaotra ny fitondram-panjakana nanome vola nanatsarana izao trano izao sy nividianana ity camion ity ny rehetra ny kabary tamin'ny izany. Fa ao anatin'izay firavoravona tany Sainte Marie izay dia nisy ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena eo amin'ny sport auto-moto, ary dia nisy ny fifaninanana mitaingina motocross mandeha amin'ny lalam-potoka. Boto Mahitsy, Louis Narcisse no mitaritra vaovao. Taoriny tany manompana izay anatin'ny distrikany Soaneranivongo dia notanterahana teto Sainte Marie indray ny course moto cross izay nokarakarain'ny association des motards eto Sainte Marie. Natao 2 manches open, motocross et moto normale, 5 pagare, 2 manches de 30 minutes. Et deuxième manche après-midi, toujours 30 minutes. Et après, il y aura une finale de 1 heure en open. Et quand on a le nombre de tours, au collatéral, c'est ma vita. Celui qui fait le plus grand nombre de tours au bout d'1 heure aura gagné. 6 motos, donc 12 équipages, 12 participants. Roa ambin'ny folo teo ny mpandray anjara tamin'ny izany ary moto enina moa no nientina nifaninana ka afaka mandimby ny anankiray mpisolo-toerana amin'izany raha ohatra ka misy tsy fahafahany anankiray titulaire amin'ny fitondrasana ity moto ity. Raha ny torapasika fanjevo tamin'ny pasika ny tany manompana anatin'ny distrikany Soaneranivongo iny
dia fotaka menana tanymena kosa no avagodry teto tamin'ny fanaovana ity course ity izay atao amin'ny kianja malalaka ny Ikoa à Belleville no nanaovana azy nanodidina teo. Marihana fa efa mahazo vahana eto Sainte Marie amin'izao fotoana zao ity azakazaka moto ity. Fa eo amin'ny lafiny sosialy dia nanao hetsika ho an'ny fidiovana ny agent communautaire tao amin'ny commune ny Vohilaingo tany Analanjorofo ka misy anona no mitatitra an'izay vaovao zay. Nahazo fiofanana momba ny fiatrenan'ny fidiovana sy fahadiovana ireo agent communautaire ny lehiben'ny Fokotany ao anatin'ny commune Vohilaingo ny herinandro lasa teo no nanaovana ity fiofanana ity teto amin'ny tranopokon'olona fotoana izay nampitana hafatra ho an'ireto mpanentana ara-pahasalamana ireto fa izy ireo no anankinana ny fitariana ny fokon'olona ho amin'izany fanentanana ny olona iady amin'ny fanaova-maloto ny kalamanjana izany. Raha amin'ny commune Safidina atao Filamatra moa ny commune ny Vohilaingo ka voakasika izany avokoa ny Fokotany rehetra atao anatin'ity commune ity. Tompo marika ny ministèran'ny rano amin'ny alalan'ny fibempatritra eto Analanjirofo hotrono ny ministèran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministèran'ny fahasalamana. Ho an'ny commune Vohilaingo dia hatramin'ny taona 24 nefa naovana ezaka ny fanentanana ny olona ampiasa ny lavapiringa saingy miverina amin'ny fanaony mahazatra ny olona rehefa mangingina ny fanentanana tonga any aminy. Zava-dehibe amin'ny commune hoy ny ben'ny tanàna fananana olom-bahoafana tahaka itony ahafahana maneho ny ezaka efa natombo. Ny vahoaka fa manomboka mampiasa kabone na WC fa araka ny fomba fiteny moa ny sondro ray loasatsy loza zay amarara efa misy efa mandeha ho azy fa misasany zany mbola tsy maintsy etsiketrehina kely zany fa izao formation natao zao karazana mahamoa foa manetsika zay ezaka efa natao. Manomboka amin'ny taom-pidirana ho avy io dia hiezahana hoy ireo tompon'andraikitra ny fanabeazana mba adio sy mateonana ny manodidina ny sekoly hoy ireo mpanabe anisany nampiofana teto. Mino zay fa amin'ny taom-pianarana manaraka dia mba ho sekoly mendrika madio no hita any amin'ireny sekoly ireny fa tsy avelo gabraraka ho maimbo ro sekolytsika sanatrin' izany lasa tsy mateonina ny sekoly noho ny fofona misy ao amin'ilay sekoly. Vaovao filaminam-bahoaka no entintsika ho anareo amin'ity manaraka ity. Tratra ireo mpamaky trano tao amin'ny commune ny Mananaravaratra. Roa lahy izy ireo nanao izany ary tratra tambodiombo tao amin'izy ireo ny alatra lavanilina sy ny fitaovana momba ny vidéo sy ny sary mitatitra taony Andrinasolo Jimmy. Nanao to vakana ihany ny tsy fanepalemana taty amin'ny distrika ny Mananaravaratra faritra Analanjorofo provinzay dia trateky ireo polisy pirenena taty an-toerana ireo dahalo raindahiny amin'ny famakitrano zay nanao ny asa ratsy ny tetsy amin'ny karo Agnalanjahagna Fokotany Andrakaraoka io ary tao manoro Ambatondra ilany sy tao amin'ny Fokotany Andasibe zay samy ato agnatin'ny commune urbaine ny Mananara avokoa. Marina moa fa mbola azo niaraka tamin'ireo jiolahy ireto ireo entana maro sy lafo vidy nangalariny toy ny vanilla, poste téléviseur, fanitso sy bofer sy ireo kojakoja lafo vidy maro samihafa. Nagnano patrouille eto Mananara dia teo zany zahay tratehaka taminazy teo amin'ny ampanaovany asa ratsy ary tratra taminazy tamin'izany zany ny la vanilla 20 kilo izay hitanareo zao ka androany moa zany izy dia atolotry ny eo anivon'ny fitsarana eto amin'ny distrikny Mananaravaratra. Ny androny ihany moa dia efa natolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany ety Mananaravaratra ireto dahalo gagilahy ireto. Eo amin'izay resaky ny fandriampahalemban'izay ihany dia tratra teo Ambodiomby izany hoe tratra teo ampitetehana ny Enahomo izay nangalariny tany Ampapamena ny tovolahy iray izay mpangalatr'omby. Efa naraha-maso hatrinela ity tovolahy ity raha ny fanazavany ny mpitandro ny filaminana solotenanay any Mampikony. Trano sivy Nomay omby 140 sy ondry 720 nanjavona. Ireo no vokatry ny fanafian-dahalo na malaso miisa 540 eo ny rongo basy Vitagasy tany amin'ny Fokotany efatra ao amin'ny commune rurale ny Sampona district n'Amboasary Atsimo ny alakamisy 12 aogositra 2012 lasa teo. Dahalo iray no matin'ny tafibahoaka tao amin'ny 519e. Dahalo efatra no fantatr'ireo vahoaka ka nanonona ny namany. Ireto 40 lahy ireto
no voasambotry ny polisy-pirenena avy eo Amboasary Atsimo ka ny iray tamin'izy ireo dia ombiasa. Ny andron'ny alarobia 4 septambra 2024 no natolotra ny fisarana ambaratonga voalohany eto Tolagnaro izy 14 ireto ary andrasana ny voka-pitsarana azy. Efa ela dia ela moa no namana Miandro Christophe izay solotenanay any Amboasary Atsimo no efa menomenona sy mitantara mikasika ny afitriko ireo dahalo any amin'ny faritra Anosy ka dia tratra ireny ny ampahany iny fanadidina teo iny dia fanadidina mikasika ireo malaso 14 izay avy any Amboasary Atsimo tany amin'ny distrika iray any amin'ny faritra Anosy tany Tolagnaro. Fanadidina ny rahantsika tamin'ny Fitaia William. Izao kosa sika dia anaraka ny fanadidina mikasika ny fahatrarana Ambodiomby ilay tovolahy kely iray izay nangalatra omby tratra teo ampitetehana izany omby izany. TVM Mamampikona. Ila ny toratorana ka sendra ny fahatsirai-tsombivava i Rakoto Asimola fantatra amin'ny agnarana hoe Dada tovolahy tokony 12 taona izay tratra ny mpitandro filaminana sy ny fokon'ologno teo ampitetehana omby halatra tao anaty trano ity tovolahy ity ny alatsinainy maraina faharoa ny volana septambra 2024. Maria nafa omby halatra moa ity ny tetehany ity